Ny fahadiovana no antoky ny fahasalamana. Izany indrindra ny safidiana ny fikambanana vehivavy mamanina izay tarindra matoa Anita nanatanteraka ny asa fanadiovana teny amin'ny hôpitaly be ny Philibert Tsiranana. Pikambana iray Rambatolety. Gn'antony anaovana ihesika fanadiovana zao dia mba horihin'ny fahasalamana eto Fort Dauphin. Dia izahay vehivavy eto miaraka amin'ny tanora olombe izay mamafa eto akaiky ny hôpitaly. Dia mitady fahasalamana, mitady anareo mpanao fanjakana zany mba hagnome asa ny sianasa ho an'ny tanora na dia olombe koa aza misy tokony hisy asa sahaza ho anazy omenareo mpanao fanjakana eto Fort Dauphin. Nanentana ny vehivavy rehetra mba andray andraikitra amin'ny asa fanadiovana izy ireo ho indrindra Ramatoa Lydia. Nentanina ny vehivavy koa zay mba hanao fahadiovana amin'ity amin'ny hôpitaly tiky. Fa hôpitaly mila fahadiova an'izay vehivavy rehetra na tanora na anaty. Fa misedra olana ireto vehivavy mpikambana ao amin'ny mamanina ireto eo amin'ny lafiny fitaovana sy ny fiaraha-miasa amin'ireo tompona andraikitra ao amin'ny commune Ambonivohitra Taolagnaro. Araka izao ambarany Rakemba Josiane izao. Manasedraina izao dia zahay vehivavy mamafa tagnana avao sy misy pobely magnarianay fako satria izahay vehivavy mazoto sady vehivavy milindra vehivavy vonona amin'ny fahadiovana sy ny fahasalamana fa nagnatony aty toerana aty zay voatendrinay amin'ny fahasalamana mba hondesinay hagnavotana ny tanàny Fort Dauphin ty amin'ny fahadiovana sy ny fahasalamana satria be gnaretina zay fa mahofao eto amin'ny toerana aty vokatry ny loto ka zay loto zay indrindra zay ny avatokony mahatonga anay mamatatra amin'ny fagnahivany fagnariam-pako sy manana pobely sy manana vaha sy manana fangady sy manana fitaovatra karazany zany ndesy manao zavatra amin'ny fagnariam-fako ka izay mahatonga anay mangataky aminareo fitondrana lehibe amin'ny tanàna tiky mba hanoana an'ity mahamanina anay tiky hanatanteraka zay rehetra mba ho tanterahinareo koa hanaovana zay fitaovana zay. Fa mangetaheta zahay vahoaka ary mangetaheta koa zay vehivavy fa vehivavy reny vehivavy zanaka tanora mazoto ary olombe miezaka hanatanteraka zay rehetra hatanterahinay amin'ny ranofo sy ara-fahasalamana miaraka amin'ny madamo mahamanina Anita.